voaza mena to any vavolombelona tompontsika zany moa no teny faneva ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ary dia izany dia ho antsika rehetra ihany koa fa tsy hoe ho an'ny fiangonana satria antoka fampandrosoan'ny tanàna zany. Koa aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika Timoty faharoa toko voalohany andininy fahavalo tapany voalohany. Izany no teny faneva amin'ny fankalazana ny jobily faha-15 taona ny FJKM sy ny faha-900 taona ny diran'ny LMS. Ary dia notanterahana tao Andrenivohitra Toamasina ny ivon'ny fankalazana ny andron'ny 12 ka hatramin'ny alahady 7 aogositra 2024. Ny alahady 12 aogositra ka hatramin'ny 14 aogositra dia nisy hatrany ny fanompoam-bavahana Samaraina narahina asa sy fampahirezana ary velan-kevitra samihafa mahakasika ny fijoroana vavolombelona ataon'ny fiangonana. Ny 17 aogositra kosa no fanokafana nosantarina tamin'ny fanompoam-bavahana tao amin'ny FJKM Tranovato Toamasina narahiny fampiratiana mahakasika ny tantaran'ny LMS sy ny FJKM ary koa ny fitsidiana ny tany anteteza Pasika. Ny andron'ny asabotsy 12 aogositra no fotoan-dehibe ivon'ny fankalazana izay mifanitsy indrindra tamin'ny nahaterahan'ny FJKM. Tamin'ny nahaterahan'ny FJKM 12 aogositra 1770 12 aogositra 2024 izany hoe 10 taona katroka ary mifanandrify indrindra koa amin'ny faha-900 taona na tongavan'ireo misionera LMS voalohany teto Madagasikara. Filaharam-be nataon'ireo fiangonana sy sampana maro avy amin'ny faritra manerana ny nosy no nisantarana ny hetsy ny azon'ny sekoly David Jones toerana anamariana ny fankalazana. Ambom-piona ny vahoaka Pino Kristianina ny teto amin'ny sekoly David Jones, vory-lanina teto avokoa ny avy amin'ny FJKM manerana ny Madagasikara, ireo havana maro samihafa efa nidilam-bato, ireo fiangonana samihafa any ivelany toy ny fiangonana presbyteriana any Amerika, ny fiombona ben'ireo fiangonana mpikambana ao anatin'ny antsoina hoe COE na Conseil économique des églises, ny fiangonana protestanta mitambatra any Wales. Tonga nanotrina ity ivon'ny fankalazana ity ihany koa ny filoham-pirenena malagasy, ireo membra sasany amin'ny androm-panjakana, ny lehiben'ny faritra Antsinanana ary olo manan-kaja maro, sivily sy miaramila. Fanompoam-bavahana no nanomboana ny fotoam-pankalazana ny jobily ary nitondra ny vatsim-panahy tamin'izany ny filohan'ny FJKM, ny mpitandrina Irako Andriamahaso Ami. Feno 10 taona katroka hoy izy ny nahaterahan'ny FJKM ary dia fotoana lehibe isaorana n'Andriamanitra izany. 900 taona katroka ihany koa no nigadona teto Madagasikara ireo misionera roa avy any Wales, 12 aogositra 2024 dia i David Jones mianakavy sy Thomas Bivanina mianakavy. Misaotra n'Andriamanitra isika raha isika izao taranaka miara-miaina izao mienja ny taom-pahasoavana izany. Fa isan'ny vatsim-panahy afatra lehibe nataon'ny filohan'ny FJKM teto ny fampirisihana araka ny hoe mahireza fa ny olana misy foana, ny asa fitoriana atao foana. Mahireza fa ny olana misy foana, ny asa fitoriana atao foana. No amafisin'ny filohan'ny komiteny jobily fankalazana, Andriamatoa Marika Ravalomanana tamin'ny tolombavaka izany. Taorian'izay dia niroso tamin'ny fitokanana ny iray amin'ireo tsangabaton'ny jobily faha-15 taona ny FJKM sy faha-900 taona na tongavan'ny misionera voalohany dia tsy inona izany fa ity efitrano lehibe eto amin'ny sekoly David Jones eto Toamasina ity. Ny amin'ny anaran'Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina nitokanantsika ity trano ity ho fitahina izay rehetra hampiasa azy eto indrindra amin'ny mahasekoly amin'ny asa fanabeazana mba hitahina ity firenena ity sy ny taranana. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Taorian'ny fanapahana ruban dia nirosona ny fitokanana takela-bato anankiroa. Ny iray dia izay nataon'ny komity mirakitra ity asa ity ary ny anankiray kosa dia takela-bato fanomezana manokana avy amin'ny Wales. Teo amin'ny tatitra filazandrarano ny lazana fa ity tsangambato eto Toamasina ity ny nety manana ho amin'ny famitana azy dia mitetiny 449 837 150 ariary. Tsy nisy sorabola mivoaka tamin'ny komity fa-20 taona mivolaza teo io fa ny filohan'ny komity Marika Ravalomanana mivady ho namoaka ny vola manontolo manaovana azy.
Ny Tsangambato Enivato, trano misy rihana telo ho an'ny toeram-panomanana mpitandrina dia nasongadina tamin'izany ny fanampiana nataon'ny filohan'ny Jobily dia ny fanolorana tafo 100 metatra tora-droa ary efa eo ampamitana ny lalitra ivelany ny ena toerana. Raha ny toe-bola voalaza dia mitentina 508 618 ariary no mivoaka. Ny vola metatra avy eto toerana miampy ny avy any amin'ny zareo fiangonana presbyteriana Orlando États-Unis dia ny totaly 487 360 332 ariary. Fa isan'ny nanamarika ity ivon'ny Jobily teto amin'ny sekoly David Jones ity ny fisian'ny lahaten'ny fandibiasana. Teo ny fanehoanany Tsay tantaran'ny FJKM sy ny fahatongavan'ny LMS voalohany teto. Ny fandraisam-pitenenan'ny filohan'ny komitin'ny Jobily avy eto Toamasina ireo fiangonana mpiara-miasa avy eto an-toerana toy ny Luterianina, ny filohan'ny FJKM teo aloha, ny vahiny mpiara-miasa sy ny fiangonana mpiara-miasa avy any ivelany sy ny fiangonana mahaleo-tena avy any Wales, ny fiombonan'ny fiangonana presbyteriana Amerikanina. Nandray fitenenana ihany koa ny filohan'ny komitin'ny Jobily ary dia zavatra telo no nambarany teo am-piandohana. Faharoa, fisaorana na raotolo, fisaorana presidente da betsaka presidente telefamy. Fa zay ka tondraiky zao raha nandraiky universiteta itiaja iriboniaka ny komity zay soko kely fa tonga ianareo nasainareo dia tonga tena faly zay tota presidente. Fa raha nandray fitenenana kosa ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Razonary-Mapianina ka nisafidy ny tenin'ny soratra masina hoe indro avaosiko ny zavatra rehetra dia nambarany fa amin'ny fotoana toy izao dia mahatonga ny eritreritra hoe inona tokoa no nentina nanavao ny finoana, inona no nentina nanavao ny fiangonana, inona no nentina nampijoroana ny maha-kristianina teo amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana ary ny firenena. Mampirisyanao ijoro satria sotoavina lehibe ny sotoavina maha-kristiana. Raha izany no ijoroan'ny kristianina rehetra, raha izany no ijoroan'ny kristianina FJKM. Oresy ny eritreritra, oresy ny kolikoly, ijoro ny tena fihavanana eto amin'ny firenena, oresy ny fifankahalana ary hiavana tanteraka isika samy malagasy. Nisy moa ny tolotra manokana avy amin'ny filohan'ny Repoblika Mianakavy ho amin'ny asa tao. Aoka tsy ho arahin-drosa ny fiangonana, hoy izy, ary dia alohan'ny ambiny mitentina 21 258 308 ariary. Eo koa ny fandokona ny sekoly Thomas Bivanina Toamasina ary ny fanatafona ny tranon'ny lehilahy kristiana ao Volompointe. Mahafeny valin'izay zava-mitranga rehetra teo izay ny nambaran'ny mpitandrina Irako Andriamahazo Ami filohan'ny FJKM. Niraka voalohany indrindra dia fananterana ny fisaorana an'Andriamanitra ary fisaorana manokana anareo izay ndray anjara fitenenana teo mitondra teny fiarabana, ny fiaritso, ny fanomezana samihafa rehetra. Fa nanamarika indrindra kosa ny fotoan-dehibe ny alahady 7 Aogositra ny fanompoam-pivavahana mbola natao teto amin'ny sekoly David Jones. Nisian'ny fanolorana ny coupe tany lalao baolina kitra izay natao ary dia teo indrindra koa moa ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo. Etsika manaraka ho an'ny fankalazana dia ny famaranana izao Jobily izao ny 20 sy 21 Oktobra 2024. Fitokanana ny Tsangambato Enivato fanitarana ny toeram-panomanana ny mpitandrina ny 20 Oktobra ary ny alahady 20 Oktobra dia fanompoam-pivavahana lehibe izay ho tanterahany eo ny Kanjabeny Mahamasina. Fa eto am-pamaranana dia misy ny afatra avy amin'ny mpitandrina Randria Misata Roger, tompony andraikitry ny serasera komity fa 10 taona. Ny afatra ho an'ny mpino kristiana malagasy moa zany ny teny fanevan'ny FJKM dia ny hoe ko aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika dia ny joroan'ny mpino kristianina indrindra fa ny mpino protestanta vavolombelon'ny tompo. Ny maha-protestanta tsy resaka hoe raha ao anatin'ny olona akory hoe karazan'olona tokony hanao an'izao zao fa noho ny fanajana ny ten'Andriamanitra sy ny fitiavana ny ten'Andriamanitra dia mahalala ny fahamarinana ary tena afatra dia hoe ny joroana amin'izany fahamarinana izany mandrakariva mba tonga tokoa ny firenentsika ho anisan'ireo firenena matahotra an'Andriamanitra ka ho tahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra.